biblioteka be anankiray ty baiboly bibliosy mpanoratra maro samy hafa nanoratra nyity tao amina rivotaona maro fa ny votoatin'ity raha ihany Jesosy. Mpanoratra be da be nanoratra tato fa fanaray no nitarika azy. Trangan-javatra samy hafa nanoratany fa ny fanahy no nitarika azy. Ary ny votoatin'le teny tsy iza fa Jesosy. Jesosy ny tokony ho hitanao ato, tokony ho voarainao ato, fa tsy lalàna, tsy fombafomba, fa Jesosy le fiainana. Amen. Atao-pokony ireketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka alehan'ny tsy ho voaloto, ny fitandray manaraka ny teninao. Raha tsy tianao ho voaloto ny alehanao, raha tsy tianao haloto ianao, ty teny ty manasa. Efa madio rahateo nareo no ny teniko izay nilazaiko taminareo. Ty teny ty, tsisy afa-tsy izay. Tsisy afa-tsy izay. Ny boky manampy, ny boky eo ihany, fa tsy ny boky mamaika. Tsy ny enseignement amin'ny internet, fampianarana amin'ny internet sy ny DVD sy ny CD eo daholo ihany. Fa ity ny tena zava-dehibe, ianao rery miaraka amin'ny Jesosy amin'ity. Fanahy masina manazava anao, fanahy masina mitarika anao, mandehandeha atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Mahatoky fotsiny ianao, tsy saina io, hoy ny teny hoe ny famoahan-kevitry ny soratra masina ozy dia tsy efa ny fisainan'olombelona, fa ny fanahy no mitarika. Dia ny fanahy no mitarika manazava anao, manoro anao famarinana atao anatin'ity teny ity. Ka aza malaindaina mamaky teny. Tsy hoe manatrika toriteny dia mihaino toriteny, tsy izay ihany, tsy izay fotsiny, fa mandray an'ity teny ity sakafo mahavelona. Mivoky an'ity teny ity, misakafo an'ity teny ity. Fa tia mampahery anao ty, tia miaro anao ty, tia no mitaiza anao ty, tia no mitahiry anao ty, tia no manamasina anao ty rehefa latsaka ao am-po ka inonao. Amen. Zavatra tena amin'izao fotoana izao araka lazaina teo hoe atombotra mihitsy ny andro, ary rehefa tena atombotra ny andro tsy mahazo mivazivazy tsony tsika, tsy mahazo misangisangy tsika, ara-panahy, tsy mahazo be lalao ara-panahy, ary zay tena tonga dia izay maika ny toriana atao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Fa akaiky ny fotoana, akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Zavatra takin'ny tompo amintsika zanak'Andriamanitra, tsika fiangonana, dia mila olona mahatoky. Mila olona mahatoky ny tompo amin'izao fotoana. Iza ny olona mahatoky ametrahana an'ity teny ity? Iza ny olona mahatoky ilaza arak'izay tena voasoratra ato, tsy nivadika? Iza ny olona mahatoky hitantana asa fanampona? Iza ny olona mahatoky hitondra ilay teny eto amin'izao tontolo izao? Fa mila olona mahatoky ny tompo, fidèle. Zay ny teny. Mila olona fidèle Jesosy. Toetra anankiray takin'ny tompo amin'izao fotoana izao dia ny fidélité. Fidélité na hoe fahatokiana. Ny fidélité dia hoe tsy fiovaovana fa mahatoky. Be da be no mivadika amin'izao, be da be no mivadika. Fa ianao raha tonga eto takian'i Jesosy aminao, toetra takian'i Jesosy aminao dia ilay mahatoky. Mahatoky fidèle. Jesosy ny fidèle voalohany indrindra, ary rehefa toetran'i Jesosy tokony ho toetranao, tokony fidèle ihany koa ianao, mahatoky. Hébreu 13:9 milaza hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio mandrakizay. Jesosy Kristy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy miova Jesosy io. Taminao mbola tsy teraka dia efa Jesosy ny Jesosy, tsy miova izy. Teraka ianao dia Jesosy ny Jesosy. Na inona data nandeha teo, calendrier rehetrarehetra nandeha teo, Jesosy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mahery izy, masina izy, mpitsara marina izy, mpanjaka izy, tompo izy, mpamonjy izy, mpamaly vavaka izy, mpanasitrana izy, miaro izy. Tsy miova izy omaly sy anio ary mandrakizay. Ary ny takian'i Jesosy koa dia izay fahatokiana izay. Fa be da be ny olona nanaiky an'i Jesosy, nge nandray an'i Jesosy nandeha famarinana, fa avy eo mivadika, avy eo tsy mahatoky tsony. Firy ny mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana, firy ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana, firy no atao hoe mpianatra ny tompo amin'izao fotoana, mahatoky amin'ilay teny ve? Mahatoky amin'izay voasoratra ato ve? Dia jerentsika kely izay hoe mahatoky izay. Matthieu 4:20.
azafady alohan'ny Matthieu alohan'ny Luka toko fa 12 ndraisitsika Luka toko fa 12 andininy fa 1:7 mba misy iray mamaky hoe azafady amin'ny teny gasy Luka toko fa 12 andininy fa 1:7 Luka toko fa 12 andininy fa 1:7 andininy fa 1:7 hatramin'ny fa 7. Ary hoy Petera, tompoko, izay efa no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Ary hoy ny tompo, iza moa no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompony hifeny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao ho avy, ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahan-droa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy, dia ho kapohana kely. Fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina aminy. Amen. Fanoharana nambaran'i Jesosy ty. Iza ozy izy ny mpanompo mahatoky sady manan-tsaina, izay napetraky ny tompo hiandry ny tranony ary ame azy ny hanina amin'ny fotoana. Iza no mpanompo mahatoky sady manan-tsaina. Ny zavatra tediavin'ny tompo amintsika dia olona mahatoky tsika. Ny zavatra tediavin'ny tompo amin'ny olona mitory ny tenin'Andriamanitra, manambara ny tenin'Andriamanitra dia olona mahatoky, izany hoe mitana n'le teny voalaza ato. Iza ny olona hoendry sy mahatoky mitana izay teny voalaza ary mamana ny sakafo mety amin'ny fotoanany. Heviny ara-panahy dia izao, iza ny olona napetraky ny tompo hitory ny teny eto amin'izao tontolo izao ka mahatoky mameny sakafo tokony ho an'ny ondry amin'izao ora sy fotoana hitenenantsika izao. Fa sambatra ozy izy zany olona zany raha hitan'ny tompony amin'izany fotoana zany ka manao sala amin'izany. Misy mpanompo anankiroa zany eto hoe, ny ray mahatoky, ny ray tsy mahatoky. Ilay mahatoky dia nizaran'ilay teny ny sakafo amin'ny fotoana mahamety azy, nanome ny sakafo amin'ny fotoana mahamety azy ary nikarakara izay tao an-trano. Dia ozy izy hoe ho avy ilay tompo dia ame azy anapaka ny zavatra rehetrarehetra. Fa etsy an-taniny hoe raha misy kosa anankiray miteny hoe tena efa maharitra ela ny tompoko vao avy manomboka mikapoka amin'ny mpanompo sady mampijaly azy no mihinana sy misotro ary mimamo, dia ho avy faingana ozy izy iny tompo iny amin'ny fotoana izay tsy ampoziny anapaka azy anankiroa andefa azy any amin'ny tsy mahatoky. Tranga zavatra iainantsika amin'izao fotoana zany hoe mila olona mahatoky Jesosy. Tsy fantatra hoe firy % milaza kristiana no mahatoky. Inona moa natao hoe mahatoky? Mahatoky na hoe fidèle la lazaiko teo dia tsy niovy zany tamin'izay zavatra nataony. Ohatra misy société mpanao chocolat tamin'ny 1940 dia nanao chocolat izy, tsara be zany chocolat zany. Tonga 1960 mbola tsara be foana ny chocolat. Tonga ny 1980 mbola tsy niova mihitsy le chocolat fa ohatran'ilay tamin'izy nanomboka tamin'ny 1940 ihany. Tonga ny 2005 mbola tsara be foana le chocolat. Zay ny atao hoe fidèle, mahatoky, tsy niova le izy. Tsy hoe tena efa ratsy ny andreo zao fa tamin'ny voalohany ihany izy ny tsara. Zany daholo ny akamaroan'ny olona eto amin'izao tontolo zao. Amin'ny voalohany tsara, mody tsara, fa rehefa avy eo tsisy antony, tsisy andraisana azy tsony, tsy nijanona tamin'le fahatsarana teo am-boalohany. Ny zavatra takian'ny tompo amintsika dia mahatoky, fidélité. Zany hoe mitazona an'le teny hatrany am-boalohany amin'ny fahamarinana ato ve ianao rehefa mitory, rehefa mianatra, rehefa mizara ary rehefa miaina amin'ity teny ity arak'izay voasoratra ato ve sa efa niova, sa efa ny déforme. Fa be da be no midéforme. Lazaiko anao zany, tsy arak'izay voasoratra ato intsony fa milaza nefa fa
filipino, milaza fa kristianina, milaza fa zanak'Andriamanitra, dia mampiana diso, dia mitarika any amin'ny lalan-diso, dia mitarika ho any amin'ny fahaverezana. Mila olona mahatoky Jesosy androany, miverina amin'ny teny marina, madio tsy hisy kilema, mireforme. Azontsika ve zany? Satria midéforme, dia rehefa midéforme dia réformena. Amboary lalanareo izy ny tenin'Andriamanitra. Jeremia nandritry ny 3 taona, nandritry ny 3 taona ny ministeran'i Jeremia teo anoloan'ny tempolo foana. Ny teny hoe amboary ny lalanareo, aintsio ny lalanareo, miavana amin'i Jehovah, ajanony ny fijangajangana ara-panahy, ajanony ny fandehanana tsy marina rehetrarehetra. 3 taona Jeremia nandritry ny 3 taona, nitory an'izay famarinana an'izay foana. Ary inona ny zavatra hitanareo amin'ny Jeremia? Jeremia atao hoe olona tena ory zany hatramin'ny farany, olona nitomany zany, olona nampahoriana zany. Ary izy ara nanoratra ny fitomanina dia Jeremia nanoratra azy, miteny frantsay hoe lamentation. Ary hoe zany mpanompon'Andriamanitra zany a halany olona zany, azako anao zany, enjehany zany, ampahoriana zany. Raha tena mpanompon'Andriamanitra marina izy, ary raha mandeha amin'ny fahamasinana, mandeha amin'ny rariny, mandeha amin'ny fahitsiana, misy combat foana zany, misy adversaire foana zany. Satria ny devoly ake ny adivanao e, dia ny devoly manana ny agentany, ny devoly manana ny olony zany, dia manohatra n'le famarinana lazainao ato. Fa mila olona mahatoky, mila olona mahatoky. Mahatoky ve ianao amin'ny teny izay nomen'ny Tompo hotorianao? Mahatoky ve ianao amin'ny fitantanana? Mahatoky ve ianao amin'ny zavatra rehetra napetraky ny Tompo? Fidélité. Amin'ny resaka son izy dia misy koa hoe hifi, high fidelity. Zany hoe le feo avy any amin'ny d'origine iny a, rehefa mivoaka dia tena hoe tsara be le feo, tsy niova mihitsy. Ohatra hoe feo amina minisaine zany, dia zay mihitsy ve le feo voaka any amin'le bafla mivoaka eo, tena fidèle ve le feo. Ohatr'izay koa ianao, rehefa ampitain'ny Tompo hafatra ve ianao mahatoky araka le voasoratra ato ve ny ambaranao, sa miodikodina, sa mboamboarina mba azonao tombony. Fa be da be manamboatra an'ity tenin'Andriamanitra ity mba azony tombony, mba hanana ny arena, manodina ny teny, manodina ny teny, manao détournement. Dia be da be ny olona ny détourné, azonareo? Misy zany ny détournement ara-panahy amin'izao fotoana. Be da be ny mpanao détournement ny vahoaka an'Andriamanitra, be da be ny manao otage ny vahoaka an'Andriamanitra, ary tsy ao amin'ny famarinana ntsony ny teny, tsy ao amin'ny famarinana ntsony ny teny. Dia tsy maintsy ianao mitsangana manambara ny famarinana zahatron'i Jesosy, tsy maintsy ianao mandravy zay tsy avy amin'ny Tompo. Averiko foana mantsy rehefa le eto dia tsy io tsy hoe Jesosy foana hoe ahoana Jesosy rahalahy, tsara ny Tompo rahalahy. Fa rehefa misy tsy mety dia tenenina mihitsy hoe tsy ohatr' zany le fanompona, tsy ohatr' zany le famarinana tenin'Andriamanitra. Fa tsy hodihodiana fanina dia afipenipenina aorianao dia piraitam-po amin'ny Tompo, tsara ny Tompo, tsara ny Tompo. Dia iny le tsisy ady mihitsy iny le tsisy combat iny le tsisy adversaire iny le tsisy mpanenjika iny, satria ianao tsy mijoro amin'ny famarinana, satria ianao tsy mijoro manambara le tena ato, satria ianao tsy nahatoky amin'le ato fa lasa mirona. Zay le hoe compromis zany dia firaisana tsikombakomba amin'ny ratsy. Efa hitanao fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra, mbola mijanonao ianao. Efa hitanao fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra, tsy mitsangana ianao milaza hoe tsy ohatr' zany eny voasoratra ato e. Ozy ianao hoe alao ranga mpanginina, alao mangingina fotsiny e, fa zay le tovizana ny arahana, tsy zany no izy. Izao ny fiantsonao fa aza atao malemy, ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ity fireneny ity manaja amin'olona fa folo lavitra Isaia 7:20. Izao ny fiantsonao fa aza atao malemy, ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Napetraka ny Tompontsika ho mahatoky, hiverina ato amin'ity teny ity, mahatoky. Fiainantsika isan'andro san'andro aloha dia mila mahatoky sika. Ohatra zao misy miteny aminao hoe manga le lanitra, dia rehefa iteny ianao amin'le olona ry dia ozy koa ve ianao hoe manga le lanitra, sany ianao miampy hoe mangamanga be mihitsy hono le lanitra. Efa miova zay, sa tsy miova? Ohatra hoe naratry hanina tsy hananatsy, zay ny tenena aminao hoe naratry hanina, tonga tsy naratra be, tena naratra be mihitsy hono hanina. Mila mahatoky ianao amin'ny zavatra tenenin'ny vava. Amen. Mila mahatoky ianao amin'ny zavatra tenenina, rehefa dia tsy aprimina.
na lasa abe fa rehefa de mila fahatokiana mila mahatoky zay koa zavatra lehibe zay aza mampitombo rehefa miresaka ary aza nalana koa rehefa miresaka fa zay marina zay tokony ho izy zay voalaza na tsy atao anaty baiboly a zany io tiky tenen'io fa zavatra resahan'olona aminao a zavatra razarain'olona aminao a zavatra tenenin'olona aminao a tena reny lasa miampy sentiment miampy filinina miampy aingony be de mideforma misy le izy any de miodikodina de farany any am'le any farany any izy efa tsy le a tsony fa ngamy efa lasa ve le a zany lasa mivadika ve satria na hoany tsy mahatoky rehefa miteny tsy mahatoky rehefa mampita zavatra lasa tsy copie conforme à l'original fa misy fraude misy miodikodina misy miolakolaka de mila mahatoky ianao zavatra pratika ohatr'izany zany aloha fa mbola hitatsika am'le tenatenin'Andriamanitra ato avy eo fa pratika ohatr'izany hoe mba mahatoky ve anao zavatra teneninao sa mampitombo sy manambomboatra fa teneo no ho mahatoky eo anatrehan'ny tompo le izy a de ho mahatoky foana zavatra zaraina raindray tsika tsy mahatoky satria tiatsika iova le zavatra atao a tiatsika isy zavatra tombono alaitsika ao de mampitombo tsika fa tsy mety zany fa ataovy marina tokony ho araka ny tokony izy foana le tenenina manaika zany ianao amen ohatrany tsy nanaika za fotsiny nanao amen fa mila mahatoky tazona ny teny araka ny tokony ambara eo anatrehan'ny olona donc jerentsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 nisy olona tsy nahatoky tao nisy olona tsy nahatoky tao a namotika ny fiangonana fa rehefa ny asa ny fanamasina nanitsy tantara ny Ananiasy sy Safira mpavakina kely azafady toko 5:1 fa nisy koa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany ka nanafenany ho azy ny vola vidiny ary ny vavy koa nahalala izany dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly ary ho Petera ry Ananiasy nahoany Satana no namen'ny fonao andainga amin'ny fanahy masina ka hanafina amin'ny vola sasany vidiny tany fony tsy namidy tsy anao ihany va izy ary rehefa namidy tsy anao anaovanao izay sitraponao koa va nahoana no nisaina izany tao am-ponao ianao tsy nandainga tamin'olona ianao fa tamin'Andriamanitra ary Ananiasy no nandre izany teny izany dia nikarapoka ka afaka ny aina dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandre izany ary nitsangana ny zatovo dia nofonosy ny fatika netiny nivoaka dia nalevina fa rehefa afaka tokony ora 3 dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany izay efa nanjoa teo ary ho Petera taminy lazao amiko izany ihany va no vola vidiny taninareo dia hoy izy eny izany ihany ary ho Petera taminy nahoana ianareo no niray tetika akafanany fanahin'ny tompo indro eo ambaravarana ny tongotry izay nandevina amin'ny vadinao ary hitondranao hivoaka koa izy dia nikarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny aina ary raha niditra ny zatovo dia hitany fa maty ary netiny nivoaka ka naleviny teo anilany lahy dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandre izany amen tantarany Ananiasy Safira tantarany tamin'ny fiangonana voalohany rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia nisy firaisapo tao nisy fankatiavana tao nisy fiarahana mizara entana tao nisy voasoratra hoe tsy nanonona ny fanananao anazy tsony ozy izy fa zay nanana dia nivarotra azy dia napetrany teo tongotry ny apôstôly dia nandeha tamin'ny fitiavana fankatiavana vokatry ny fanahy masina fa rehefa avy eo nisy an'ity nataony Ananiasy Safira ity zany hoe Ananiasy Safira tompony tany anazy mihitsy le tany fa rehefa namidiny le tany dia omenany Petera apôstôly ny vidiny tany dia nanombinany nanafenany fa nanaka zany izy roa hoe 200 millions le tany aloha ataontsika hoe 180 millions no omenany tonga Petera
tena 180 millions tokoa ve vidiny io tany io ry Ananiasy. De hoy Ananiasy 180 millions mihitsy. Fa ianao rehefa manana ny fanamasina mampafantatra anao ny fahamarinana na mandainga ara ny olona eo anatrehanao. Ny fanamasina ao anatinao tsy azo andaingaina io. Rehefa manana ny fanahy ianao fantatrao foana. Fantatrao foana. Ary hoy Petera hoe fa manino ny Satana niditra tao anatinao nampandainga anao. Zany hoe le tsy fahatokiana, zany hoe le infidélité zany miaraka amin'ny lainga ihany koa. Lainga. Zany hoe lasa mandainga rehefa tsy mahatoky. Rehefa tsy mahatoky ne zany de mandainga azontsika. De nomena ny vola de ny vola tsy nomena daholy. Zany le ataontsika hoe mangala tety. Azo hoe zany le manao didy antsy. Tsy voazao nge nisy didy antsy fa tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 5. Andriamanitra tsy azo vazivazina fa zay nafafony olona nojin'izay maty teo ny eo Ananiasy. Ny fiangonana tsy azo lotona, fiangonan'Andriamanitra. Ny fiarahan'ny mpiray-tampo amin'ny tompo mila fiarahana madio, tsy miaroaro falotona, tsy miaroaro falotona, tsy miaroaro lainga, tsy miaroaro fraudy, fa mila fahadiovana. De ny tompo manadio foana ao anatin'ny fiangonany, manadio foana. De avy hatrany de tonga de maty teo ny eo Ananiasy satria nanafina. Anao ihany eo vidiny tany izy tamin'ny anao mivarotra azy. Ka manina anao midinao de anafenanao. Tonga koa isa fira vany. De nandainga ihany koa izay tokoa vidin'le izy. Maty teo ny eo ihany koa. Tsy nahatoky eo anatrehan'ny tompo. Tsy mahatoky eo anatrehan'ny tompo amin'ny fitantanana. Mila mahatokytsika amin'ny fitantanana. Mila mahatokytsika amin'ny fandrindrana. Mila mahatokytsika amin'ny fandaminam-bola, fandaminana fotoana, fitantanan'olona, fandrindrana ny zavatra rehetrarehetra. Mahatoky araka ny tokony ho izy. Efa tantaraiko omaly nisy an'ny iza ihany koa ty. Balama nomeritiko fa 2 I Balama de olona natson'ny ray olona mpaminany. Ary zay tenenin'ny Balama de marina, zay tenenin'ny Balama de tanteraka. De natsony Balaka I Balama, natsony Balaka I Balama hoe avia ozony reto zanak'Israely reto. Fa ny anao rehefa manozina ianao de tanteraka, rehefa mitahy ianao de tanteraka. De natsony I Balama. Raha maso tsy miangatra, raha misaina tsy miangatra, raha voatonga eo Balaka no miteny hoe andao I Balama anozina ny zanak'Israely. Tsy tokony isy eritreritra akory zany hoe alao aloha hoe za eritreritra de miverena rapitso. Fa I Balama de hozy Balama hoe na ame inona ary ianao, na ame vola be ary ianao, na ame fananana be ary ianao za tsy afaka anohatra zay tenin'Andriamanitra. Fa mijanona ihany aloha hoe alao aloha atory kely andro any alina de ho hitako eo ny valiny. Misy zavatra andraindray tsy mila antaninao ny tompo zany hoe andraso antaniko ray alina, fa eo ny tompo de efa mamaly anao hoe tsy izy io de tsy izy. Tao anatin'ny Balama zany efa hitanao efa nisy efa tante izy. Zany hoe fa nalay-panahy ihany izy hoe alao ranga misy an'reto fananana be reto andao aloha mody antany an'Andriamanitra ihany. Nefa fa hita zao fa tsy araka ny sitrapon'ny tompo. Hanozana ny zanak'Israely firenena novidiana, firenena voafidy, ary izy mpaminany ny Israely manambara zay tenin'Andriamanitra. De atsony ny hafa firenena, atsony Balaka anozina. De mbola isalasala ve amin'izany hoe andraso aloha antany ny tompo. Fa efa tao le fitiavam-bola. Raha mamaky ianao any amin'ny Petera any de efa misy hoe fanahy Balama. Fanahy Balama zany de fitiavam-bola. Tsy mahatoky amin'le fahamarinana. De rehefa tsy mahatoky amin'le fahamarinana, voavidy vola marina, voavidy vola ny olona marina. De zany koa ny hitantsika amin'izao fotoana. Voavidy vola ny olona, ary voavidy vola ny rariny, tsy hitatsony ny rariny, tsy hitatsony ny marina. De nandeha Balama. Zany koa zany endriky ny tsy fahatokiana. Ny ataon'ny Balama de milaza ny faminaniana, milaza ny faminaniana, milaza ny marina, milaza ny tenin'Andriamanitra. Fa avy eo izy nitambazana vola, de rehefa nitambazana vola izy nivadika amin'ny mesazy. Azontsika? Nivadika ny mesazy, nivadika ny afatra, nivadika ny vision. Tsy araka le tian'Andriamanitra natao tsony satria nisy vola be tao ambadika. Nisy vola be tao ambadika. De nandeha Balama de I Balama nampijangajanga ny zanak'Israely tamin'ny taranaky Moabita.
nanoro izy hoe ataovy mivady amin'ny moabity reo a dia vitany amin'ny zanak'Israely. Zay ny nataony Balama, nanoro zavatra tsy izy, nitondra ny zanak'Israely tany amin'ny lalana tsy izy, nampanota ny zanak'Israely. Efa nitoherin'Andriamanitra ihany a ny ampondra misy no miteny, fa nanteny ara ny ampondra mbola nandroso izy ary nykapohany misy le ampondra. Andriamanitra mampiasa ny zavatra rehetrarehetra. Mety trangan-javatra efa hitanao tsy mila mivavaka akory ianao fa efa hitanao hoe misy zavatra mitranga, efa fambara lazain'ny tompo zany hoe ajanono ty ataonao ty efa tsy izy tsony. Fa ndraindrayntsika miandro hoe tena miteny mihitsy Andriamanitra, io Andriamanitra mamiteny hoe ataovy na hoe tsy ataovy. Fa ny zavatra mitranga ny situation anoloanao ampy afantaranao hoe efa sitrapon'Andriamanitra ty na tsy sitrapon'Andriamanitra. Ampitsika ve zany? Fa tsy hoe iny Andriamanitra fa tonga minofy amin'ny alina dia hiteny amiko na hiteny amiko izy rehefa ratoandro dia tsy mbola nisy ninona nataoko mihitsy aloha. Afaka manao an'izay mihitsy ny tompo raha teanao izy, mipotra eo aminao izy dia miteny aminao, mibitsika aminao, afaka manao an'izay izy. Fa misy fotoana koa izy tsy ataoko hoe akavitsiny izy manao an'izay. Fa izy mamesaina anao ary mampafantatra anao toe-javatra maro isan-karazany izay ahafahanao manana saina mieritreritra hoe tsy araka sitrapon'ny tompo ty fa ajanona. Tsy tokony andeha aria noho ny zavatra maro mitranga eto ajanona. Ny sitrapon'ny tompo zany dia ampafantarina ianao mitranga zavatra maro isan-karazany, fa tsy hoe mihainao misofona foana ianao akory. Afsika ve? Fa ny zavatra mitranga dia afalalanao hoe sitrapon'ny tompo ty ataoko na tsy ataoko. Mila olona mahatoky Jesosy. Mila olona mahatoky Jesosy. Fa ny fanahy Balama be da be. Fanahy Balama be da be izay mamadika ny rary, mamadika ny marina ka tsy ao amin'ny fahamarinana intsony ny zavatra toriana. Tsy ao amin'ny fahamarinana intsony ny zavatra toriana. Fanahy Balama tsy mahatoky. Olona tao amin'ny tompo ihany, olona nirahan'Andriamanitra ihany fa nandeha ny fotoana dia nivadika, dia niova, dia lasa tsy araka ny tenin'Andriamanitra intsony. Zay le ato amin'le lioka teo hoe maharitrela ny tompoko. Ka rehefa maharitrela ny tompoko, aleo kapohako reto olona tezako sy ampiasako reto aleo ampijaliako reto dia za hisotrosotro sy hilibaliba. Satria maharitrela ny tompoko. Maharitrela koa Jesosy zao, raha araka ny calendrier atsika. Dia rehefa maharitrela Jesosy dia tsy maharitra ny olona, dia lasa manota, lasa mandefotra fahotana, lasa tsy mandray araka izay teny ato tsony fa manova n'ilay teny ato. Ao amin'ny Joda ianao 4 dia misy hoe le olona ozy izy lasa mamadika ny fahasoavana ho fijejojejoana. Zay reo ekeny ny Joda 4. Joda 4. Joda zany tsisy toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo fa Joda tonga dia Joda dia 4. Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijejojejoana sady mandany andria tokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Avereno faharoa azafady. Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko izay voasoratra fahiny ho amin'izany fahamelohana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika amin'ny fahasoavan'Andriamanitsika ho fijejojejoana sady manda ny andria tokana izay Jesosy Kristy tompontsika. Misy olona sasany ozy izy efa niditra zay rehefa tratra ny fanamelohana efatry ny ela zay namadika ny fahasoavana ho fijejojejoana ka nandala andria tokana dia Jesosy Kristy zany. Zavatra iainantsika amin'izao fotoana zany. Misy olona sasany zay niditra dia namadika. Inona dikan'ilay namadika? Tsy mahatoky tsony. Nivadika zany le fahasoavana. Le fahasoavana lasa fijejojejoana. Inona fijejojejoana? Fitiavam-bolo zany. Fitiavan-karena zany. Fizahozahoana zany. Fandehanana ranofo zany. Zany hoe le fahasoavana, le famonjena. Ilay hoe Jesosy mpanjaka efa nahodina. Dia lasa nahodina amin'ny fitadiavam-bola, fahazoana karena, fahazoana fananana. Aro izy hoe mandala andriana tokana. Amin'ny teny frantsay izy hoe mandala le seul dominateur. Zany hoe le dominateur tokony domine eo amin'ny vahoaka, tokony domine eo amin'ny olona dia Jesosy Kristy.
kanefa nisy olona ozy izy a ny soko niditra mangina tao anatinareo dia namadika tsy ho Jesosy tsony no midominina fa efa izy efa namadika n'le fahasoavana dia nanao fijejojejona ny fahasoavana. Zany zavatra misy iainantsika amin'izao fotoana, lazaiko aminareo zany. Tsy mahatoky tsony amin'le teny marina, le teny tsisy kilema, fa teny namboamboarina, teny atao arak'izay tiana, teny zay atao hoe mandefitra amin'ny fahotana, teny makasitraka ota, teny lasa misy fitiavana zao tontolo zao, teny lasa misy fitiavana arena, teny lasa misy fitiavana vola. Zany zavatra misy déformé. Mila olona mahatoky, mila olona mahatoky fa manodina le fahasoavana lasa fitiavana fijejojejona. Mila anao Jesosy ary mila anao mijoro Jesosy ho mahatoky. Misy olona nge mitory ny fahamasinana taloha fa rehefa nandeha fotoana dia tsy ilaina tsony ngamba ozy ny fahamasinana dia tsy mitory n'izany fahamasinana zany tsony izy. Fa na inona ataonao na inona ataonao na roviany Jesosy ho avy na roviany Jesosy tsy ho avy a, fahamasinana voalaza an'ity baiboly ity dia fahamasinana anao mitoriana, tsy miaroaro amin'ny ratsy, miala amin'izao tontolo zao, tsy miray tsy kombakomba amin'izao tontolo zao. Zay foana ny mesazy zay. Na inona fivany toe-javatra ity ivelany, na inona mety hoe fahaelan Jesosy, ny fatahorana an'Andriamanitra no ambara ato amin'ity baiboly ity dia tsy miovy zay. Na inona ambara, na inona toriana le fiverenan'i Jesosy no asaina ambara dia tsy miovy zay. Zay foana no ambara na roviny na roviny. Fa ny tompo manome azy fomba fanambarana azy amin'ny fomba maro samihafa. Amen. Fa mila olona mahatoky Jesosy, miala fahotana, miala amin'izao tontolo zao ary mijoro amin'ny fahamarinana ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ary olona mahatoky zany misy ady zany. Misy ady zany, jerentsika eny amin'ny Timoty 2:2. Timoty 2, toko voalohany, Timoty 2, toko 2. Andininy 5:10. Mahazo toa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara tsara ny teny fahamarinana. Ny atonga anao mahatoky fa ny loran-tenanao ho an'i Jesosy, tsy tapaka isan'andro isan'andro. Mahazo toa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara ny teny fahamarinana. Eny ambany ianao mahita hoe mamoaka tsara na mizotra mahitsy ambiny, zany hoe mandeha amin'ny fahitsiny. Mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho mpiasa voazaha toetra. Hainao ny dikan'izany voazaha toetra zany. Voazaha toetra, olona mahatoky ao anatrehan'ny tompo. Tamin'ny andron'ny Paoly dia mbola vola viny tamin'ny andron'ny Paoly, tsisy vola taratasy, tsisy banky ohatran'izao antsika izao,
fa vola no mandeha miodikodina vola vy dia misy mpandrendrika ny vola zany a dia rehefa rendrika le vola aveo a dia atao anaty lasitra dia rehefa voaka eo amin'ilay lasitra iny aveo a dia zaraina iny ny vola mandehandeha dia tamin'izany fotoana zany dia nisy an'le mpanao an'izay vola zay a dia zay mandrendrika sy mametraka azy ao anaty lasitra aveo a rehefa mivoaka avao le izy dia anakikisany zareo zany le vola dia rehefa kikisany iny dia memiena ny lanjany izy zany boribory ihany a eo ihany niendriky mpanjaka romanina tamin'izany fa ny lanjany no milatsaka kikisany le izy dia mandeha zany le vola dia vola tsy izy vola maivana zany satria efa anombina nanakikisana dia fanoarana lazain'i Paoly tamin'ity Antimoty faharoa ty hoe aoka ianao ho dokimosy zany hoe le dokimosy olona voazahatoetra zany hoe tamin'izany fotoana zany nisy an'izay hoe mandefa vola maivana fa tao anatin'ireo mpandefa vola reo a nisy ihany nitahiry hoe tsy nikikisany mihitsy le vola tsy nanombinany fa zay narendriny ka nataony tsara tao anaty lasitra dia navoakany aveo a dia tena iny tsy niova zany zay hoe fidèle tsy niova tamin'le lanjan'le vola le izy mety ohatra zany hoe samy misy vola 20 eo a fa ndray rehefa lanjainao dia maivana satria nikikisana le izy fa ndray rehefa lanjainao a tena le lanjan'le 20 tokoa dia nifangaro tamin'izany zany tamin'ny andron'ny Paoly tao Atena nisy an'izay resaka mpanao vola tsy araka ny lanjantsony zay fa tetsy andanin'izay nisy ny mpanao vola tena hoe nitahiry an'le izy mihitsy hoe vola tena le tsy miova ny lanjany zay le antsona hoe dokimosy dia ohatr'izay nanoaran'ny Paoly any Timoty hoe ianao mba ohatran'izay koa hoe aza manova le teniny zaraina aoka ho voazahatoetra aoka ho marina ny zavatra ambaranao ary aza analana azosika ve dokimosy zany hoe mitazona an'le fahamarinana mitory ny teny fahamarinana mitory ny teny tsisy kilema fa firy no mitory ny teny tsisy kilema am'izao firy manambara ny teny tsisy kilema am'izao fa hoy ny tenin'Andriamanitra any Timoty hoe avy ny olona zay angidy hitsofina dia tsy azaka ny teny tsisy kilema intsony izy dia rehefa tsy mazaka izy dia miala dia mamorona mpampianatra ho azy zay anambara zay teny tiany ambara araka ny filany araka izay tiany dia izany ny zavatra misy amin'izao fotoana hoe be da be ny olona tsy te hiala ny fahotana be da be ny olona te hanamarina ny fahotana be da be ny olona te hanamarina ny tsy fahamarinana dia tsy te hihaino le fahamarinana ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia mamorona tokom-pivavahana hafa dia mamorona mpitory hafa dia mamorona toerana hafa dia mamorona fivavahana hafa zay mandefitra ny fahotana manaiky ny fahotana manaiky ny fijangajangana manaiky ny tsy fahamarinana rehetrarehetra ary mandefitra manoloana zany ny zavatra misy eo anoloana zany Jesosy miantso anao ho mahatoky tsy hiditra tsy iraitsokombakomba amin'izany fahalotony zany amen tsy hiditra tsy iraitsokombakomba amin'izany fahalotony zany fa mijoro ho mpanompo voazahatoetra averiko ihany hoe tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy hitondra an' Jesosy anao zay tsika rehefa miaraka amin'i Jesosy tsy hitondra an' Jesosy hoe amboamboarina le Jesosy sy ny fahamarinana mba hifanaraka amin'izay tiatsika tsy zay no izy fa itsika anaraka an' Jesosy mba hanao araka izay tiany tsika ve zay fahamarinana zay ny zavatra tokony hiainantsika mandeha amin'ny fahatokiana fa maharitra ela Jesosy dia io voalaza tamin'ny Matitoko 7:20 io hoe mikapoka amin'izay ny mpanompo tsy mijoro amin'ny fahamarinana tsony tsy mitandrina tsara ny ondry mandeha misotro mandeha mivogoka mamono ny ondry zany ny zavatra misy amin'izao fotoana satria maharitra ela ozy izy ny tompony fa tandremy fa ho avy Jesosy dia hanao ny fitsarana ho avy le tompo izy dia anapaka anazy anankiroa dia alefany any any Matitoko 7:20 izy milaza hoe ho alefany any am-piatsara velatsy satria tsy mandeha araka le teny fahamarinana tsy mandeha araka le teny voasoratra ato raha mamaky ianao avy eo andao mbola vakitsika ihany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 2. Apokalipsy 2 andininy 9 ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna izao ny lazain'ny voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray fantatro ny fahorianao
sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tena no jiosy kanjo tsy izy fa sinagoga ny satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao, indrony dia vola efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazahatoetra ianareo ary anam-pahoriana afoloana ao ka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana izay manatsofina aoka izy haino izay lazain'ny fanahy fiangonana. Fiangonana Smirna ity a, fiangonana Smirna ozy izay andalo fitsapana le hoe afoloana ny dikan'ny folo zany resaka tribulation, resaka fanenjehana. Dia ny fiangonana Smirna ozy izy hoe ianao milaza vakely herina dia be hery ary ianao fa zao nozy izy a aoka ianao ho matoky hatramin'ny fahafatesana dia omeko anao ny satroboninahitra ny fiainana. Miaraka amin'i Jesosy sika voavonatsy fa mila mahatoky hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana. Mila mahatoky hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana. Tsy mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijejojejona. Sika ve zany fahamarinana ten'Andriamanitra zany? Miteny aminao ve Jesosy androany hoe miverena amin'ny teny fahamarinana tsisy kilema, miverena amin'ny teny tsisy kilema, verena amin'ny teny tena marina. Na ankahalanao ara ny olona, na anakiana anao ara ny olona, na hiala aminao ara ny olona, ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra lazao. Rehefa mitaky fahamasinana ny tompo, teneno ny fahamasinana. Fahamasinana amin'ny fiteny, fahamasinana amin'ny fiakanjona, fahamasinana amin'ny fitondran-tena, fahamasinana amin'ny lafiny maro isan-karazany. Rehefa miteny aminao ny tompo dia aza miendry zay lazain'ny olona fa zay lazain'ny tompo tenenina. Aza mila sitraka aman'olona fa aoka ila sitraka amin'i Jesosy. Fa be da be mantsy ny lasa mila sitraka aman'olona. Dia rehefa mila sitraka aman'olona dia amboarina araka ilay tiany olona ny filazantsara. Amboarina araka izay tiany olona ny filazantsara. Amboarina araka izay tiany olona ny filazantsara. Zay le mikikikika an'ilay vola dia maivana ilay vola. Fa ny ianao amboary araka izay tiany Jesosy ny filazantsara. Amen. Iaino anao aloha le teny, manamboatra anao dia amboary araka izay tiany Jesosy koa avy eo amboary ambarao ny tenin'Andriamanitra tsisy kilema. Amen. Amin'izao fotoana ke tena maloto ny fiangonana fa lazaiko anao hoe maloto ny hoe atoko-pivavahana sy anaram-piangonana lazaiko anao hoe hanka tsisy anarana atoko-piangonana afaka atoroko anao, tsisy anarana atoko-pivavahana afaka atoroko anao, tsisy anarana mpanompon'Andriamanitra afaka atoroko anao, nazara tsy atoroko anao. Amen. Fa Jesosy no atoroko anao. Tsy ataoko hoe Jesosy arasisa fa Jesosy mihitsy ny atoro anao, tsy anao publicité anizanisa. Nisy ray aman-dreny zay resaka tamiko maly hoe zaho izy efa nanomboka tamin'ny 96 tsy niditra fiangonana tsony a satria tsy hitako daholo zay fahamarinana rehetrarehetra fa nijanona tao an-trano foana aho izy izy. Dia tao an-trano aho izy nahita ny tele ndray alarobia maraina dia nahita ny fahamarinana zay nambara voninahitra ho an'i Jesosy. Fa nanomboka 96 aho izy tsy hitako tsony zay fiangonana le fa fitiavam-bola sy fahalotona daholo ary fijangajangana. Pastera mijangajanga, pastera manodana vehivavy kely dia niala tao aho izy. Mila miala ianao amin'izay tsy fahamarinana, mila miala ianao amin'izay anaty fikambanana ka ao anatin'ny fahalotona. Rehefa tsy hiala izy ianao miala. Zany hoe mety tonga ao ianao mitory indray mandeha indroa, tsy zaka ny fahamarinana, toeriny tsy avela miditra tsony ianao. Fa tsisy mihitsy hoe mpaminan'Andriamanitra ka lehilahin'Andriamanitra ka apôstôlin'Andriamanitra ka iray tsy kombakomba iray anaty fédération. Tsisy an'izany. Iray anatina hoe tena hoe ekumenisma, tsisy an'izany. Halan'Andriamanitra firaisana tsy kombakomba, ary halany mpaminan'ny bala ny tena mpaminany tena izy. Hitanareo Eli rery averiko foana zay fa mpaminan'ny bala efa tsy haiko 700 500 sy 700 fa Eli rery. Satria tsy zakan'ny olona le fahamarinana, tsy zakan'ny olona le tenin'Andriamanitra. Dia Eli rery mivoaka. Fa tsika tsy maintsy manambara zay zavatra tiany tompo lazaina, hanitsiana, hanamboarana. Teo azao tonga dia lazaiko aminareo mihitsy ny fahamarinana. Teo azao mandalo ery fiangonana tanety fitahiana FJKM, nandalo teny zay telo mianaka dia nandeha dia efa nandalo dia nahita afisy, niverenako kely mihitsy le afisy aloha. Ina lalazain'le afisy? Fanasana ataon'ny tanora kristianina, hira ara-pilazantsara miaraka amin'ny Aniasy isa 2-3, fidirana 2 arivo sa 3 arivo.
ny iainanao an'izany? Ahoana ny fandraisanao an'izany? Fiangonana Jesosy Kristy miantso any Aniasy isa 2 anao Gala, ny tanora kristianina miantso azy. Inona ny ataon'ny pasteur amin'izany fiangonana zany? Inona no ataon'ny pasteur amin'izany fiangonana zany? Inona no ataony hoe mpiandrina ny hoe fifoazana amin'izany fiangonana zany? Maloto zany fiangonana zany. Tsy zany. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany. Ny fiangonana dia madio. Ny fiangonana dia tsy miaroaro amin'izao tontolo izao, ary ny fiangonana tsy maka ny fomba n'izao tontolo izao. Raha anao asa sy hoe anao hoe hetsika azona vola, tsy manimpiasa ny fomba n'izao tontolo izao. Maloto zany. Maloto zany. Santionana fotsiny zany. Santionana zany. Lazaina aminao. Fa inona ny rahan'ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy? Inona ny rahan'ny Kristy sy Beliala? Inona ny rahan'ny maizina sy ny mazava? Aza miray petsapetsa amin'ny fahalotona. Aza mety asiana zioka tsy atony ny ikambanana amin'ny tsy mino. Zany ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy mandefitra amin'izany. Tsy mandefitra amin'izany. Fa ny Tompo hanokatra ny masonao ary atonga anao ikikika eny an-dalana hoe zao ny fahamarinana, tsy izy io ataonareo io. Raha mahita an'izavy ianao dia mbola hita ny pasteur sy ny diakonao dia tsara ny Tompo. Tsy tonga dia teneninao hoe ino ty afisy ataonareo ty? Aza asiana Jesosy raha ngala izy raha zao no ataonareo a. Atao fitsotra fotsiny fa aza asiana ampiararona Jesosy zany. Jesosy efa tsy izy ny ianareo. Galatiana toko 1 efa mitory Jesosy afo zany. Fa Jesosy tsy Jesosy ve hitanao hiaraka amin'ny mpiran'izao tontolo izao? Raha anao asan'Andriamanitra dia mila olona madio. Tiany Tompo reny olona reny hovonjena, fa tsy tiany Tompo ny fahotana. Ary tsy tiany Tompo hiasa amin'ny fitoriana nefa olona ao anatin'ny fahalotona. Mamenatra ke zany e. Fahalotona ne zany e, tsy mahatoky zany. Ary fantatro ianao fa mahita zavatra hafa koatra zany, fa santionana zany. Fa any amin'izay fiangonana sy toerana alehanao any mahita zavatra hafa koatra zany ianao. Fa napazany moa tsy lazaina intsony hoe fitoriana filazantsara dia izy fidiram-bola. Fitoriana filazantsara dia izy fidiram-bola. Na ariary zato ary io tsy tokony izy fidiram-bola, na ariary zato ary ny ilainao. Satria maimaimpona ny fitoriana tenin'Andriamanitra, maimaimpona ny fizarana ny tenin'Andriamanitra, maimaimpona ny nonomena ianao dia maimaimpona ny izaranao an'iny. Raha tena fitoriana filazantsara tokoa. Amen. Mila verina amilony ny resaka fiderana sy fanambarana fitoriana ankira eto amin'ity Madagasikara sy eto amin'izao tontolo izao ity. Fa tsy izy star no hitanao, star, artista vedety. Manao fitoriana anao dia misy hoe gesta. Dia iza le gesta? Rizana manatoanina. Maloto ny fiangonana. Tsy misy firaisana amin'izao tontolo izao zany ny fiangonana raha ao amin'i Jesosy lazaiko anao zany. Na manao hira evangelika ary iny olona iny, rehefa tsy ao amin'i Jesosy iny dia tsy ao amin'i Jesosy na hira evangelika ary nataony. Mazava amintsika izay ngamba. Fahamasinana dia davan'i Jesosy. Raha te hita ny voninahitry ny Tompo ianao, raha te hita ny fikasihan'ny Tompo ianao, raha te hita ny fitahian'i Jesosy ianao, raha te hita ny fomban'i Jesosy amin'ny fiainanao isan'andro ianao, aza miaroaro amin'ny fahotana, aza miaroaro amin'izao tontolo izao, aza miray tsikombakomba amin'ny fahotana izao tontolo izao sy ny fiangonana izay milaza hoe Jesosy nefa miaroaro amin'ny fahotana. Tena fahamarinana lazaiko anao, misy miteny anahy mikritika zany. Tsy haiko na kritika zany na tsy kritika, fa rehefa tsy fahamarinana dia tenenina amin'ny anaran'i Jesosy. Misy rahalahy zay tsy dia hitakitako intsony fa ozy izy hoe zaho ozy rehefa mitory dia zaho tsy mikritika. Fa ny ahy tena tsy maintsy teneniko izay zavatra tsy marina dia teneniko amin'ny anaran'i Jesosy elany. Fa miray tsikombakomba amin'ny ratsy ara zao ny ataoko. Miray tsikombakomba amin'ny ratsy ara zao ny ataoko dia hiantso foana aloha. Avy indray rahalahy hitory aloha. Hitory anao dia le tsy fahamarinana eo aminao zany avelako eo fa hitory Jesosy izao. Atsony ray afaka tapabola na avy indray rahalahy aloha fahotana ao ihany. Fa ianao rehefa atsony Jesosy ianao aza manafina ny fahamarinana. Fa rehefa tsy marina ny eo amin'ilay fiangonana na eo amin'ilay fikambanana, tsy ho tondrohy tanana mihitsy hoe diso ty fa ialao. Tonga izy amin'ny herinandro manaraka miantso anao ajerenao, nataonao sa tsy natao, mbola miteny ihany ianao. Dia izay ray mahataty. Fa rehefa tsy mahataty ianao izy tsy miantso anao tsony. Fa raha ianao indray no manao aloha andefitra amin'reto fa tiany Jesosy reto. Ataony ahoana moa ny alalan'ny fahazavana raha tsy tonga ato
fa ozy ny tompo hoe ianao miray fahotanao aminy ao dia sarotra be ny anavahako anao, fa raha ohatra ianao tsy te hiarany kapoka mivoata ao ary aza miray tsy kombakomba aminy. Halleloia! Mila fahatokiana miaraka amin'i Jesosy, na ianao rery ary aza matahotra ianao hoe tena klasa tsisy miaraka amiko tsony eke, lasa tsy ampy tsony zay ny choriste, tsy ampy tsony zay ny soliste, tsy ampy tsony ny guitariste raha masika ohatr'izany a. Aleo masika ohatr'izany fa ny tompo foana mame na megafona ray ary io a, feno ny fanamasina ianao, zay ny zava-dehibe. Tsy zay hoe tena instrument complet sono matanjaka be, fa fahalotonany ao, fahalotonany ao, tsy ao Jesosy, varahana sy kipansona mikarantsana fotsiny. Ary zany nefa ny zava-misy amin'izao fotoana mampalelo fa misy rahalahy ohatr'izany tena hoe nitory ny fitiavan'i Jesosy, nitory ny fahamarinana, nitory tsara mihitsy tany am-boalohany, fa lasa niditra ao amin'ilay business amin'ny resaka firana, lasa natao business ilay firana sy fitendrena, dia maloto ilay izy, tsy henonao tsony ilay fanahy amin'ilay hira inona amin'izao fotoana. Satria tsy ao tsony Jesosy fa volany ao, satanany ao. Rehefa miresaka vola ianao dia satana ke zany zay e, satria satana ke vola egalina mamona e, ary mamona satana e. Dia lasa business ilay hira evangelika. Tsara ny mozika araka ny izao tontolo izao, mety tsara ny arrangement, mety tsara ny mixage sy ny sisa sy ny sisa, fa Jesosy tsy hitanao ao, Jesosy tsy hitanao tsony ao. Ny ilaina nefa Jesosy, asehoianay Jesosy dia ampy zay e. Jesosy ny ilaina ho hita, fa tsy démonstration ana fitendrena, na démonstration ana arrangement vocal. Jesosy ny tiana ho hita, Jesosy ny tiana ho hitan'ny olona hitondra fiainana, hitondra fibebahana, hitondra tahotra an'Andriamanitra, hitondra eny amin'ny raha olanitra. Fa tsy resaka teknika sy arrangement vocal sy resaka arrangement instrumental fotsiny ihany, zay atao hoe maquillage be fotsiny. Fa rehefa miala amin'ny maquillage, eo vao tena hita zay tena hita. Halleluia! Mila mijoro ianao ho mahatoky eo anatrehan'ny tompo. Dokimosy, dokimosy. Tsisy fitoriana misy fidiram-bolo zany, tsisy. Mahay-maim-pona dia mahay-maim-pona. Halleluia! Tsisy an'izany. Rehefa anambara ny fahamarinana dia ny fahamarinana trany. Anisan'ny tsy nahatoky koa ny tao Galatiana zay natsoina ho amin'ny fahafahana, nanambarana ny fahamarinana, fa rehefa aveo nivadika tamin'ilay fahamarinana dia lasa niverina tao amin'ny lalàna, dia hoe tsy maintsy forana, fa raha tsy foranareo tsy voavonjy. Io boky ny Galatiana io, zany hoe ny fitorinana tao Paoly tao dia hoe fahasoavana ny namonjenanareo, fahasoavana ny namonjenanareo, tsy misy asa ataonareo zany, tsy misy hetsika ataonareo zany, fa fahasoavana dia ampy, finoana ho an' Jesosy dia ampy, fa tsy resaka famorana sy tsy famorana. Dia misy manaraka amin'ny Paoly, isaky ny avy mitory Paoly, dia misy iray mamadika ny zavatra tenenin'ny Paoly, dia hoe tsy mety ilay fahasoavana, tsy mety ilay famonjena fotsiny nataon'i Jesosy, fa mila forana ihany nareo vao voavonjy. Dia hozy Paoly hoe Galatiana dala. Paoly tsy nitsitsy mihitsy tao a Galate, tao a Galatia zany. Rehefa mamaky an'io Galatiana io ianao raha oharinao amin'ny Filipiana, oharinao amin'ny Efesiana, oharinao amin'ny Kolosiana, dia Paoly rehefa miresaka amin'ny Efesiana, Filipiana, Kolosiana dia miresaka misaotra ny tompo any aminareo, ny raliko dia mba hisokatra trano ny masonareo, alalanao an'ny tompo mandrakariva, hitompo tsara amin'ny fahalalana azy ny sisa. Fa rehefa manoratra tao amin'ny Galatia izy, tsy nanoratra an'izany izy fa tonga dia izy hoe gaga raha niovanareo niala tamin'izay nampianarinareo, fa iza namosavy anareo, ry Galatiana dala, nanomboka tamin'ny fananareo dia amarana amin'ny nofo. Jereo fa Paoly anana asika mihitsy, ary ny Paoly ny teny hoe ry Galatiana dala. Ahoana raha mitory teny sika miteny an'izany hoe ry anina dala, iny ty gala evangelika ataonareo ety misy fidiram-bola, tsy tonga dia ady be, fa Paoly tonga dia hoe ry Galatiana dala. Zany ny apôstôly zany, samy tory samy mandrava amin'ny anaran'i Jesosy, manambara ny fahamarinana tenin'Andriamanitra, satria tia Paoly engely Galatiana dia noho ny fitiavany dia niteny ny fahamarinana izy, noho ny fitiavanao ny piraita-po aminao sy ny manodidina anao eo koa dia hitenenanao ny fahamarinana tsy miambahamba. Halleloia! Nivadika nandeha tamin'ny lalàna indray ny Galatiana dia hoe hofrana indray, tsy hisy atony zany hozy Paoly, fa ny azo fijalian'ny kristianina atao rehare,
tsy misy hoe jiosy tsy jiosy fa ny maolom-baovao am' Jesosy. De nisy ranabavy ray ndresaka maly za ozy izy tena elaela tsy hitanareo fa za lasa tany amina mpaminany zay hoe nanaitranaitrana le mpaminany. De ozy le mpaminany hoe tena io a resaka navery'le mpaminany tao amin'ny lalàna sy ny sabata zay ozy. De sabata sy ny lalàna nampianariny anay. De avy eo zay rehefa tonga tao kay ozy izy izy ty zany mitetitetika resaka ino ty izy teo resaka ara-politika. De nasainy nidina an-dalambe zay. De rehefa nasainy nidina an-dalambe zay de arao ony zany hirana zao tontolo zao zany fa mila manaraka an'izany hirana zao tontolo zao zany nareo mba hahatonga antsika azo ny fanjakana. Zany hoe manao ohatran'ny remarika tatandraza zany hoe tena hoe fanjakam-pisorona tsy isy fanjakam-pisorona zany. Fanjakan'i Jesosy eto Madagasikara nanao sala am'izay koa izy. De hoe mpaminan'Andriamanitra de nitarika azy hoe ao de mandeha le hira zany eny filarana eny de mandihiza avony nareo. De ozy moa le ranabavy ataoko ahoana ny anty amin'ny hirany Jery Markosy. Fiangonan'Andriamanitra zany. Milaza fa fiangonan'Andriamanitra zany. Maloto le fiangonan'i Jesosy lazaiko anao zany. Maloto. Azay leo amin'ny Romanina hoe nohony aminareo lasa hitenenandratsy ny filazantsara an'Andriamanitra. De farany ao izy lasa niala tany fa zay vao hitako hoe tena tsy izy le izy. Avy eo izy manome volana azy de tamba jerijereny fotsiny bika manendrika de izy hoe ianao zany tokony 500 000 ny zakanao. Nomeko le valopy izy lasa datsaka zay ny tao eo amasoko izy manokatra an'le valopy. De vao sokatra le valopy izy de kelikely le vola de ozy le mpaminany tezitra aminao Jesosy. Tezitra aminao Jesosy. Ianao efa nomeny Jesosy zanak'alava de vola kely ohatry ty nomenao. Ahoana moa tsy hitsanganantsika de anoherantsika ny fahamarinana. Ahoana tsy torianao sy anambarahanao hidenonsenao an'izany. Fa mbola hiteny anao hoe tsara ny tompo. Mijaly ike ny olona mijaly ny olona zany nataony. De zay tonga manatitra vola eo zany le vola zany tsy azo atao anaty carton de hoe atao anonyme ao. Fa rehefa anatitra vola de eo amin'le mpaminany mihitsy manatitra vola de sokafan'le mpaminany eo mihitsy le valopy. De hoe raha ianao zao kosa 500 000 tokony nomenao e. De hoy izy hoe tezitra aminao Jesosy. Zay vao nisokatra mason'le ranabavy hoe ahoana moa Jesosy nitezitra amiko. Tena santionana zany. Fa zavatra sala am'izany be da be mila zoroanao hoe mahatoky ianao am' Jesosy. Andavanao an'izany fahaltona zany. Mila mijoro anao de manohatra an'izany, mandany zany de ambaranao Jesosy. Tsy mandaha fotsiny koa nefa ianao de mandrava fotsiny fa manambara an' Jesosy hoe tiany fahamarinana zao ny Jesosy zay mame amin'ny kafaliana ny tian'ny tompo. Azonao ve? Zay mame amin'ny kafaliana ny tian'ny tompo. Fa tsy hoe tezitra aminao Jesosy. Zany nge le mamadika amin'ny fahasoavana ho jejojejony e. Le mpaminany angamba te hanambola be sy te misy trano fitainy angamba. Fa maloto ny fiangonana fa tena mila mijoro ianao. Ho masina ianao ary hitondra ny fahamasinana. Halleloja. Piasa mahatoky tsy mahandro henatra piasa mijoro an' Jesosy. Halleloja. Mijoro an' Jesosy. Mandehana amin'ny fahamarinana. Mandehana mijoro an' Jesosy. Ahoana hoy izy John? Izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miaina. Hita amin'ny apôstôly sy ny mpaminany amin'izao ve zany? Tsy za mihitsy. Jesosy tsy maintsy miaina fa za tsy maintsy mitombo. Zay ny hitanao. Tonga de sary posterana izy mivady, bienvenue ato amin'ny fiangonana zao. Fa nga posterana reo de davinay, Jesosy ny ilainay. Amen. Jesosy ny dedavinay. Fa tsy andeha ho any amin'ny tena mpanao imprimerie goavana be dia tena anao posterana mivady, imprimena tsara mihitsy ho apetaka etsy ambavadin'ny école française etsy. Jesosy ny ilainay. Jesosy tsy maintsy mitombo, zay tsy maintsy miaina. Fa am'izao fotoana business mihitsy samy manao autocollant ny daholo izy mivady sy manodidina rehetrarehetra. Choral manao autocollant be fa 15 ans choral. Fa iza mitady choral 15 ans e. Jesosy ny ilainay. Halleluja. Manao autocollant be fa 570 taona ny fiangonana. Ny antsika moa fiangonana efa 4 taona. Ny fiangonantsika efa 2015 ans. Azonao ve zany?
Ianao fiangonana hoe 50 taona fiangonana dia atao postera atao zao rehetrarehetra zao tsy pastera vady retsy ny sapana tsisy te hijery an'izany e tsisy te hijery an'izany fa reraka be mijery an'izany Jesosy ny ilainay Yehosoa le mpanjaka ny mpanjaka le anarana tsara indra le nom merveilleux zay no ilainay dia vita fa ny fiangonanao 50 taona zany fiangonanay zany ny fiangonana 5 taona zao tamin'ny latsaha fanamasina tamin'ny pentekoty zay ny fiangonana ianao ny fiangonana amen dokimosy mijoroa amin'i Jesosy zany ny fahamarinana halleloia raha vao misy valopo opération sy resaka fantarana fiangonana sy W any vereno any tsy zany natsony Jesosy anako halleloia mafy be ve masika ve tsy maintsy ambara ny fahamarinana fa rehefa fantatrao ny fahamarinana dia marina manafaka anao amen marina manafaka anao halleloia tsy resaka mihinana sy tsy mihinana tsony tsy resaka lahady sy sabotsy tsony tsy resaka fahafolony sy tsy afafolony tsony fa Jesosy ao anatinao amen Jesosy ao anatinao dia vita na iza mbola iodikodina sy hoe ifadianina momba anao ao ane ifadiko any mba hiverina ary amin'ny le momba an'izao sy ny sisa rehefa aminao Jesosy manafaka anao tanteraka amen zato isanjatinao dia any Jesosy zato isanjatinao dia eo any Jesosy tsy maintsy mitombo zay tsy maintsy miaina ahoana fahazahoanao an'izany hoe mpaminan'Andriamanitra lehilahin'Andriamanitra pastera sy ny sisa eny amin'ny Carlton na misakafo dia maka sary dia avoaka Facebook dia makaiza le fiangonana kely le madinidinika ao vola laninao any amin'ny Carlton nohatra mbola vita ve ny anao an'izany fa apetraka ao amin'ny Facebook ao zany lehilahin'Andriamanitra dia manao 5 aty amin'ny Carlton na misy anay tsy ilainay zany Carlton zany e ary raha tena mpaminan'Andriamanitra halleloia raha tena mpaminan'Andriamanitra olona zandriny Jesosy tsy hitanao any amin'ny Carlton zany mety etsy amin'ny resto hotely gasy etsy iny azy dia vita miaina ny fahatsorana be da be ny mila vola amahananao ny ankizy mahatra sy nona sy ny sisa ko ianao amin'ny style be ry amin'ny Carlton ery dia avy ianao ndreo ary amin'ny CCI vato moa saiza koa dia tetezonao daholo reo tena de luxe reo halan'ny tompony luxure halan'i Jesosy ny luxure zany aiza moa le misy an'iny luxure iny romanina 7:12 ampy zay ozy izy tsika tsy mandeha amin'ny resaka orgie resaka fijangajangana tsy mandeha amin'ny resaka filana tsy mandeha amin'ny resaka luxure tsy mandeha amin'izany tsika ozy Paoly tsy ilayntsika zany raha tena mpaminan'Andriamanitra milaza ny fahamarinan'Andriamanitra zany tsy hainy akory zany aiza hoaiza moa zany Carlton zany halleloia zany fahamarinana ny avana malala tsy andany vola sy andany arena sy iseoseo sy eboebo amin'izany ianao tsy any Jesosy zany Jesosy raha jereko anaty baiboly teny mantra nahitako an Jesosy raha jereko any anaty baiboly eny amin'ny clé maina sy ny mandringa eny nahitako an Jesosy raha jereko teny anaty baiboly ndroana ny ala tao sinagoga Jesosy raha jereko teny anaty baiboly tsy tany amin'ny lapampanjaka zany Jesosy raha jereko teny anaty baiboly any an-tranon'ondry misy azy Jesosy raha jereko teny anatin'ny baiboly mijery an'ireny marary sy ory sy ny sisa reny izy tosanao izy koa nge mijery an'ireny fa veza makery amin'ny avoko fa Jesosy tsy maintsy mitombo zay tsy maintsy miaina azotsika ve zany fahamarinana ten'Andriamanitra zany mila mijoro ny fahamarinana ianao mila manambara ny fahamarinana ianao mila manambara ny Jesosy ianao fa miaraka amin'i Jesosy dia miainao ny fahatsorana Jesosy raha lazainy hoe tsisy endrika namantarana azy tsisy endrika naniriana azy Jaona mpanao batisa dia akanjo volondrameva ny tafiny tantely sy valalany no aniny fa tsy tany amin'ny tranon'ny mpanjaka Daniel rehefa tao amin'ny tranon'ny mpanjaka dia tsy nety nihinana sakafo mpanjaka anao ny legioma ihany ozy tsy te hiaroaro amin'ny falotona tsy te hiaroaro amin'ny faratsiana rehetrarehetra
atompotra ny farany zavatra rehetra, atompotra ny fiverenan'i Jesosy. Aoka ianao hita mazava mihitsy hoe zany vehivavyn'Andriamanitra, tsy mitady vola aman-karena, tsy mitady voninahitra eto tany, zany lehilahin'Andriamanitra, feno hery sy fahefana, feno tahotra an'Andriamanitra, feno fahamasinana, ka tsy sahy fahotana kitikitiana, tsy sahy zao tontolo zao iraisana tsokombakomba. Aoka ianao hijoro, amen. Aoka ianao hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny fahamasinana, hijoro amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Fa mampalahelo ange zany mampalahelo zany, publicité an'olona mibetsaka, publicité an'olona mibetsaka, fampiratiana fananana sy fahalalana olona mibetsaka. Fa Jesosy tsy hita, Jesosy tsy hita, Jesosy tsy hita. Fa ianao ny ilain'i Jesosy hapotra an' Jesosy, amen. Ianao ny ilain'i Jesosy hitondra an' Jesosy, hitondra an' Jesosy, hanambara an' Jesosy, hitory an' Jesosy. Fa rehefa manana Jesosy ianao mahery vaika, so ianao miteny hoe tsinitsinina. Fa ianao le miteny hoe tsinitsinina io tsy mahavita io mihitsy ianao no antsony Jesosy. Ianao le miteny hoe tsy mahay miteny io mihitsy tsy mahay miresaka io mihitsy ianao no antsony Jesosy. Ohatran'ny antsony amin'ny Mosesy, za nge ozy Mosesy miboredika rehefa miteny, ianao koa mety hiteny hoe za miambakavaka be rehefa miteny, za miboredika be rehefa miteny. Fa Mosesy miboredika fa nalain'Andriamanitra, Mosesy nilay. Jeremia ny teny hoe za mbola kely loatra tsy mahavita iny. Fa taony nampiasain'i Jesosy azy, taony nampiasain'ny Tompo azy. Ny apôstôly tsinitsinina raha araka zao tontolo zao, fa nampiasain'i Jesosy, nalain'i Jesosy. Halleloja, halleloja. Miasa mpiasa mahatoky, mitana ny teny, tsy misy kilema, tsy miaotra, tsy homenatra ny vavolombelon'i Jesosy, mijoro amin'ny fahamarinana, na izy ianao eto, na izy any misehatra misy ianao, amen. Na ve zany manaiky an'izany ve ianao? Ho an'i Jesosy zany fa tsy ho anahy, ho an'i Jesosy zany. Halleloja, 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 halleloja. Fa lehibe azan'ny Tompo, mila aseho mandra-piavon'i Jesosy, efa akaiky Jesosy, efa atombotry Jesosy, aza mivadika, aza mivadika, amen. Aza mivadika, aza mivadika. Natambazan'olona vola be ohatry n'inona raha hoe tena janony amin'izay fitoriana amin'ny fahamarinana io velao hoan'ny volany, fahamarinana torio foana. Natambazany olona trano be hoe tena ty trano malalaka fa torio amin'izay le fahamarinana, fa torio amin'izay le tena fa azasiana an'le fahamasinana na sinsisa, janona tsy makany ah. Halleloja. Mandehany eny an-dalambe, mandehany eny an'arabe, mandehany eny am-pivarotra eny manodidina eny, mandehany eny amin'ny taxi be, mandehany eny amin'izao tontolo zao. Tsy zay lazain'i Jesosy, mandehany eny amin'izao tontolo zao. Ny asa toerana sain'i Jesosy esanao tsy voafefina rindrina efatra ka hoe olona arivo sy 3 arivony ao. Zao tontolo zao misy nomeny Jesosy ianao. Misy mahazo miteny hoe sy ne olona miditry ny efatra, miditry ny 5, 3 arivony ao. Nenao 3 arivo fa nenay zao tontolo zao nomeny Jesosy, amen. Nenay tsy voahity raty rindrina efatra tsony, nenay efa ngeza be. Mandehany eny amin'izao tontolo zao ianareo, zao tontolo zao nomeny Jesosy ianao, zay mandahanao. Fa tsy anaty trano efatra dia ao rindrina efatra dia ao foana, amen. Raha manohitsika ny Luka 2:12 io dia ozy ny Tompo hoe tonga ny mpiafy eto ambonin'ny tany ako, manahoana ny faniriko ny retany zany. Mila ny afo ny fanahy ianao raha hijoro ho Tokimosy. Tsy tafajoro rery ianao raha tsy mandray fanamasina, tsy tafajoro rery ianao raha tsy mijoro araka ny tenin'Andriamanitra io, mandray an'io tenin'Andriamanitra io, tsy tafajoro rery ianao. Hoy ny Tompo antsain'i Jeremia hoe aza mangofotra ianao manoloana, aza mangofotra ianao, fa raha ianao mangofotra vao mainka ianao ataoko mangofotra. Zay lazain'ny Tompo ao Jeremia ao raha ianao mangofotra vao mainka ianao ataoko mangofotra eo anatrehany. Dikan'izay aza mangofotra eo anatrehany, amen. Izany tsy angofotra, halleloja. Izany tsy angofotra eo anatrehany, satria be momba antsika dia be lavitra no momba azy, halleloja. Tafika mahery ny antsika ao amin'i Jesosy, halleloja, halleloja, halleloja. Ianao mbola tena ho ampiasain'i Jesosy hitory fahamarinana. Mety nampisalasala anao le resaka fahafolo-karena, efa nazavain'i Jesosy aminao zany. Ianao miteny hoe aiza ny fiangonana alehako, aiza ny toerana alehako, fa navalin'i Jesosy teo hoe zao tontolo zao.
zao tontolo zao mandehany am'izao tontolo zao ao anatinao ny misy etaeta itory ny fahamarinana itory an Jesosy nefa tsy mola mahay ozy ianao fanamasina ibitsika aminao jaona voalohany jaona faharoa ny ositra ao anatinao mampianatra anao ny fanamasina na mitarika anao sy manoro anao zay rehetrarehetra tokony atao sy tokony ale mahatrapiavin Jesosy any amin'irao ny lanitra aminany amin'ny anaran'i Jesosy ianao tsy aminany santoka fa aminany amin'ny anaran'i Jesosy itory amin'ny anaran'i Jesosy ianao dia maro ny bebaka maro ny tomany maro ny fona iaiky ny fahotany efa mitory amin'ny anaran'i Jesosy ianao haleloia fanamasina hitarika anao any amin'izay toerana rehetrarehetra le aza manahy ianao hoe ahoana ny fre tompo mame fre amen tompo mame toerana izy mame fotoana malalaka ao anao fa anao mitory mandy any amin'ny anaran'i Jesosy aza manambara olona aza manarambara tokom-pivavahana eo soano ambaranao le Dieu qui sauve Jesosy ny anarany dia atao hoe Yehoshua na hoe Yahvé et salut ny anarany atao hoe Jesosy ratsona hoe Yahvé ny mpamonjy Jesosy ambara amin'ny anarany Jesosy haleloia zao miaraha ny vadinao lany lohany vavy enoy ny vadinao ekeo ny vadinao miara mandeha nareo amin'ny anaran'i Jesosy mila fiarovany lahy ianao rehefa mitory mila ny lahy eo anoloanao rehefa mitory lany lohany vavy hitarika anareo izy mpianatra anareo izy hitory amin'ny anaran'i Jesosy anambaran'i Jesosy sy fanontaniana rehetrarehetra mila valiny rehetrarehetra ao fanamasina maly azy fanamasina ibisika aminy fa efa hitan'ny tompony etaetanareo efa hitan'ny tompony fitiavanareo efa hitan'ny tompony ny fampartahana filazantsara rehetra nataonareo hoy ny tompo hoe tsy miveriny reny raha tsy efa manatateraka zay rehetra nampanirahako azy amen 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 ny anaran'i Jesosy tena hoe hoafo mandoro manimanitra fahamasinana manimanitra tahotra an'Andriamanitra atahoran'le ratsy haleloia nyteny ozy afo ny lela ozy afo ny lela Jakoba milaza zay afo ny lela any rehefa miteny ianao dia tandremo zay zavatra teneninao fa rehefa sain'i Jesosy miteny ianao afo ny lela mampibebaka olona zany mampiaiky olona fahotany zany manafaka olona zany fa raha miteny ratsy teny mahery koa ianao dia mandoro koa nefa zany anaran'i Jesosy afo ny lela faoka ianao fenono ny falamasina ary ampiteny zay tokony ambara amin'ny anaran'i Jesosy fanaka voafidy ianao izy fitondrana ny anarako amen amen nitarika ianao marina rehetrarehetra izy haleloia 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 aiza no elina tsy avy no elina io no elina fanamasina mbola meno anao koa hitako ianao te fotra nasany tokoa fa zay tsy hitako ianao akory fanamasina mbola meno anao hitan'i Jesosy le fikirizana hitan'i Jesosy le ataoko hoe le ohatran'le hoe le vehivavy nandodona tamin'ny alina dia miinsiste hitan'i Jesosy ny fikirizanao fitehirizanao an'izay fahamarinana zay dia tena mijoroa hatramin'ny farany no matoky hatramin'ny farany fa fanamasina hiasa kasika ny fianakavianao kasika ny fianakavianao kasika ny vadinao tsy hoe la dia efa hiampindray tomobily io fa nareo mianakaviny tonga dia tonga amin'ny anaran'i Jesosy tsy hoe nandeha eto ny zava-dehibe fa izy malalan'i Jesosy hiala amin'ny Babilôna amen amen inonao zay amen tongava aminao araka izay irinao fanamasina mbola hitarika anao marina rehetrarehetra fanamasina mbola hitarika aminao marina rehetrarehetra anaran'i Jesosy haleloia 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 mila olona Jesosy mila olona Jesosy fitaovana madio ianao raha mbola tsy nanaiky an'i Jesosy aza variana aza taraiky fa Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsisy olombelona hamonjy ianao tsisy atoko-pivavahana hamonjy ianao tsisy fikambanana navotra anao fa ny famonjena hoy mpanao salama iny famonjena dia avy amin'i Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany Matthieu salama fa 1:20 amen fanamasina koa mbola meno anao fa aza matahotra ianao ampo anao ny fahasoavako Jesosy ampo anao ny fahasoavako zany fahasoavana zany no entinao zany fahasoavana zany nitondranao mandendeha na inona nalovanao na inona atsahotra na inona fitsapana ao anatinao ny fitiavana anao ny sitrapon'Andriamanitra le fahasoavana mikasika anao le fahasoavana manositra anao
Raha eo anatrehan'ny olona dia ozy ny olona hoe tena tsy vita fiainana, tsy vita zao rehetrarehetra zao, fa eo anatrehan'i Jesosy tsisy zavatra impossible mamery anao izy. Amen. Fa soavan'ny tompo mitarika anao amin'ny marina rehetrarehetra, fa soavan'ny tompo nitarika anao. Izay foana zaraiky hoe tadidio ny amin'ny Paoly rehefa teo anatrehan'i Jesosy dia ozy izy hoe tompo mba esory amiko ty tsilo ty, esory tompo ty tsilo ty. Intelo sa impiry, intelo izy nangataka hoe mba esory. Dia ozy Jesosy hoe Paoly tsy esoriko aminao zany io, zao aleo io ao ihany fa fahasoavako ampo anao. Amen. Tianao Jesosy, tianao Jesosy. Fahasoavako izy noentinao mandehandeha ihany dia tsy nesorin'ny tompo le izy. Dia ozy Paoly hoe falemeko fatanjahako, fa ampo any fahasoavan'ny tompo. Dia ny fahasoavan'ny tompo koa hitarika anao, fahasoavan'ny tompo koa hitarika anao. Tsy voasolon'olombelona zany. Amen. Tsy voasolon'izy zany, fa fahasoavana anampy fahasoavana. Zao no natoko voalohany, fahasoavana anampy fahasoavana tarika anao zany. Zay le grâce misy ositra ao aminao zany, osoran'ny tompo anao, osoran'ny tompo anao. Dia manoloana le ady ianao dia ohatrany hoe misy anestesie fotsiny ianao. Rehefa makany amin'ny hôpitaly ohatr' zany esorina nify dia asiana anestesie kely. Raha tena mafy be moa zany le opération dia anestesie générale. Dia tena hoe ny grâce ny tompo koa tena hoe misy zavatra lalovanao, fa tena ny ositra no fanao anatinao hoe ny fahasoavan'ny tompo mitarika anao hoe tsy mianjery zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy miempotra tsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy zany, ijoro amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Anazanako koa atahotra ny tompo. Amen. Amen.